Andriamanitra andriavana no iombonantsika nyty fampivavahana maraina ity ary dia mirabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ho aminareo ny fahasoavany dia ny salamo fahaenina amby sivifolo andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra no iderahantsika ny Tompo. Salamo fahaenina amby sivifolo andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra mitsangana ary idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: mirafy raha-baovao an'i Jehova, mira ho an'i Jehova ry tany rehetra, mira ho an'i Jehova, misaora ny anarany, lazao isanandro isanandro ny famonjeny mahafaly, ambara ho any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika hoderaina indrindra, sady matahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Amen. Ivavaka isika. Raha eo isaoranay ianao satria mbola miasa ary amin'ny fomba tsy takatry ny sainay no nampisahanao ny masoandro, namoazanao anay maraina, nitarihanao lalana anay ho tonga eto an-tranonao amin'ity fotoana ity. Isaoranay ianao, mahatonga anay tsy ho tafandrimandry no ny asan'ny fanainao masina, anandratra ny voninahitrao, anajanao, hideranao. Isaoranay ianao, mitarika anay amin'ny fanahy masina, amin'ny fibebahana marina ka hampahatsiaro anay ny tsy fahatanterahanay. Hanonona aminay indray ny famelan-keloka ao amin'i Jesosy Kristy. Ary isaoranay ianao, aniraka ny fanahinao ho aminay tsiraray avy sy amin'ny toerana izay hanonana ny aranao masina amin'izao maraina izao. Hiteny amin'ny fiangonana ianao, ampiorina ny finoany ary hitarika ny masom-panahiny, ahita indray ny fahalebiazan'ny fiandriananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny salamo faharoa amby sivifolo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy ry havana no anjara mofinainantsika fiangonana amin'ity anio ity. Salamo faharoa amby sivifolo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Anaraka ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy isika. Tsara ny hideran'i Jehova sy ny ankalaza ny anaranao ry avo indrindro, ary hanambara ny famindramponao no maraina sy ny fahamarinanao no ny alina, amin'ny valitorofolo sy amin'ny feondokanga. Fa ampifalinao amin'ny nataonao aho, Jehova, ny asan'ny tananao no iobiko. Jehova, akory ny alehiben'ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao. Amen. Ray masinao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hitombo ao anatsika ny ry havana ny famindrampo sy ny viadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika. Efa novakina tamintsika ny anjara mofinaina amin'izao tontolo andro izao, dia hanafatra atsika arak'izany soratra masina izany ny fiangonana. Eo amin'ny fanolorana amin'ny soramandry eo ambony, ity salamo faharoa amby sivifolo ity dia voalaza fa salamo tonokira fanao amin'ny sabata. Izany hoe fiatoana kely hidera ny Andriamanitra ary isaintsaina ny asan'Andriamanitra. Fidirana eo amin'ny fitsaharana, hanaovana fiderana, isaintsainana ny asan'Andriamanitra. Asa mora izany tokoa ny ataontsika aty am-piangonana rehefa alahadiny ny andro. Dia manomboka ny tononkira amin'ny fiderana. Avy eo milaza ny asan'Andriamanitra. Ary ny farany dia ny fanekeny ny mpanao salamo, ny fahalebiazan'ny fisainan'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, tsy hoe fiderana rehefa andro sabata ihany no andrasana amintsika raha tona tolotra. Ity salamo faharoa amby sivifolo ity amin'izao andro talata izao, fa fiderana isan'andro. Fisaintsainana ny asan'Andriamanitra mandrakariva ary fieverana ny fitarian'Andriamanitra ny fiainantsika. Voalohany
atomboy amin'ny fiderana ny isan'andronao. Atomboy amin'ny fiderana ny isan'andronao. Ny faharoa, asiodikany ny asan'Andriamanitra ary ny fahatelo avelao hitarika anao Andriamanitra. Atomboy amin'ny fiderana ny isan'andronao. Ny mpanao salamo dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, tsara ny hideran'i Jehovah sy ny ankalaza ny anaranao ry avo indrindra, ary anambara ny famindramponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina, amin'ny valitorofolo sy amin'ny feon-dokanga. Atsika tsaina ve zany? Maneho ny fahatsaran'ny fiderana ny mpanao salamo amin'ny maraina ny famindrampon'Andriamanitra, amin'ny hariva ny fahamarinan'Andriamanitra, ary amin'ny valitorofolo sy ny feon-dokanga. Zany hoe raha miomakomana ao an-tokantranao isika dia fiderana ny fiomanana voalohany, fiderana amin'ny famindrampon'Andriamanitra vaovao. Raha avy niasa isika ka mody any an-trano dia fitanisana fiderana no ny fahamarinana ny lalan'Andriamanitra nitondrany antsika no hoe ho ambavantsika. Atomboy amin'ny fiderana ny fiainanao isan'andro. Raha manao izany tokoa isika ry havana dia tsy maintsy ho tsapantsika fa fiadanana sy hery an-trano no entsika miatrika ny asa mandrarantsika zay ataontsika andavanandro. Maro amintsika ny efa nalandrana an'izany, efa miaina an'izany ary mahatsapa an'izany, fa ampatsivo ny mpanao salamo eto mba ho tahaka azy sika anomboka ny isan'androntsika amin'ny fiderana. Misy iry zay manaitra maraina ny hoe vao maneno akoho dia maninona moa rahalay, dia ahoana le toyany? Aizindray ihany io no ahita asa fivelomana. Fa izany dia tsy nainy tononkira-panahy amin'ny hira fanampiny fahavalo amby efapolo manao hoe Andriamanitra fitiavana ianao, ka mihevitra ny mombana ety. Tsy hoe raha tsy ho azy ilay tononkira, fa tena milaza ny isan'andro ny fiainan'ny olona izay mitrongo voahomana. Eny na tsy mitrongo voahomana aza, na ny mpiasam-bolana aza dia mitady koa izay anio. Fa valian'ny mpanao tononkira-panahy izany manao hoe Andriamanitra mihevitra ny fiainana ety ny Andriamanitsika. Atomboy amin'ny fiderana ny isan'andronao. Ny faharoa, asiodikany ny asan'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahaefatra ny mpanao salamo izay tsy voatonona anarana moa dia milaza hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fampifalianao amin'ny nataonao aho Jehova ô, ny asan'ny tananao no iobiko. Ny fifalian'ny mpanao salamo mandinika ny asan'Andriamanitra. Rehefa izy mitsahatra kely ny andro sabaty iny dia faly izy mandinika ny asan'Andriamanitra, ny efa nataon'Andriamanitra, ny mbola hatrehany tamin'izany andro sabata izany. Isika izan'andro dia tsy enay ny antota taratasy be dehibe ao amin'ny biraonao angamba. Mety mamela tretany ianao dia miandry ny vakilovy izay foana ny fiainana ny etsena. Izay moa mifanao ny mpivarotra hoe ahoana mba raisy ity fa za zao mbola tsy vakilovy mihitsy. Dia miandry eo ianao rehefa namela tretana. Ny mpianatra moa dia sahirana miezaka mandalina amin'ny fianarana, mikarakara tokantrano dia manao adisanina rehefa metsena. Sasatry ny saina ny vola fa ohatry nisy teo, fa inona ary ny vidiko teo? Izany sika, izany ny andavanandrom-piainantsika. Dia adintsika ny mandinika ny asan'Andriamanitra. Io Andriamanitra io ane ka miaraka amintsika. Io Andriamanitra io ane ka miditra an-tsehatra amin'ny fiainantsika isan'andro. Ninona nataonao? Na miasa mivoaka maraitsy hariva ianao, na mikarakara tokantrano ianao, na mandalina ianao amin'ny fianarana izay ataonao, io Andriamanitra io dia miditra an-tsehatra amin'izay ataontsika andavanandro. Mifaly raha mandinika ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao. Izany no toko ho antsika
amakivaky ny tontolo andro mety andinika ny asanao ianao mety tonga eo anatrehanao ireo zavatra maro mila tanterahana mety manasalamba koa anao dia be deaibe ny sasalama fa ao anatin'izany azadinoina fa miditra antsehatra ary dinio ny asan'Andriamanitra dia ahita fifaliany ianao ny fetezanao hiatoka andinika ny asan'Andriamanitra dia anome lanja ny fidiran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao indray asiodikany ny asan'Andriamanitra tsarovy fa miditra antsehatra eo amin'ny asanao isan'andro Andriamanitra avelao Andriamanitra hitarika eo amin'ny 15 dia hoy ny mpanao salama Jehovah akory ny alehiben'ny asanao lalina indrindra ny fisainanao raha miteny ny mpanao salama manao hoe akory ny alehiben'ny asanao dia milaza falehibiazana tokoa izany fa tena hoe zavatra avo ary mivelatra tena hoe mankadiry zany misy adiry ny asan'Andriamanitra fa miteny izy hoe lalina indrindra ny fisainanao dia milaza koa zany hoe be deaibe ny zavatra eritreretinao ary mihoatra amin'izay azo heverina izany ilay Andriamanitra maneho ny falehibiazany maharesy lahatra ny mpanao salamo raha miasa izy lehibe ny asa ataony raha miasa izy tsy takatrao ny asa ataony ary midadasika sady misy tanjona moa ny dika teny raha mieritreritra izy be deaibe ny zavatra heverina ary mihoatra noho izay azontsika saintsainina izany ty Andriamanitra ty ryavana dia manana izay saintsainanao ianao hofitaina amin'ity anio ity manana izay eritreretinao ianao ny amin'izao anio izao fa mbola lalina noho izany ny hevitr'Andriamanitra mbola mihoatra noho izany ny planin'Andriamanitra mbola tsy takatra ny sainao fa lehibe ny hovitain'Andriamanitra Jehovah akory ny alehiben'ny asanao lalina indrindra ny fisainanao rehefa eny an-dalana eny dia hoe misy prove ketrika zany daholo zao ny ataontsika zany ny antony petrapetrahan'ireny indray mpianakavian'ireny eny an-dalana eny mivorivory tsy hitanao antony ery analakely ery fa mitady ketrika ireny fa izao tokony ho saintsaintsika na ireny karazan'olona ireny mety ianao koa zany fa avo no niketrika ataonao niketrika ataon'Andriamanitra lasa lavitra noho izay programanao na poroanao ny programan'Andriamanitra amin'ity an'ity apetrao amin'Andriamanitra ny fikasanao amin'ity an'ity izy andamina ny lalanao fampiarana ry havana dia ny hoe hiatrika tontolo andro ianao hiatrika tontolo andro isika mba ho fiderana fa tsy fimenomenonana no anomboantsika n'izany hiatrika tontolo andro isika mba ny asan'Andriamanitra sy ny fidirana antsehatra eo amin'ny asanao no hoeritreretinao sahady asan'Andriamanitra fa tsy izay vitanao ary ny fahatelo hiatrika tontolo andro isika ny planin'Andriamanitra fa tsy ny fikasanao no ataovy zava-dehibe matokiry havana ho feno fiderana ny fiainanao hiditra antsehatra eo amin'ny asanao Andriamanitra ary hevitra mihoatra no izay eritreretinao ny amin'izay kasainao ny tompo amen hivavaka isika tompo mbola isaoranay ianao satria mitarika anay amin'ny alalan'ny mpanao salamo mba hanompoka ny fiainanay andavanandro amin'ny fiderana raha toka zavatra maro no manavesatra nay sahady ao an-tsaina no tsinjonay hitsenanay sahady amin'ny lahasanay andavanandro mitarika anay amin'ny alalan'ny mpanao salamo ianao mba handinika ny asanao ka hita ny fahalehibiazan'izany asanao izany midiran-tsehatra eo amin'ny fiainanay eo amin'ny asa mandrarahanay mba ho toko anay ianao avitana izay kasaina rehetra hitanao tompo ny fandaharana asanay tsirairay izay eritreretinay atao fa ny mpanao salamo dia milaza fa lalina noho izany ny fisainanao raha misy fisainana sy fieritreretina lalina ataonay momba izay kasainay
dia mbola mihevitra lalina sy lavidavitra kokoa noho izany ianao. Ataovy mahay manaraka ny fandaharanao izahay, ataovy mahay manaraka ny programanao izahay, mba ho feno toky ny tontolo andronay. Dia indreo tompo ny fiainanay andavanandro arak'izay isehony avy. Mety misy manana tsy fahasalamana, mitondra fanaintainanao amin'ny nofo, tonga miara-mivavaketo any atokantrano, any amin'ny toeram-pitsaboana eny an-dalambe. Tsy njovinao izy ireny fa lehibe ny asa efa vitanao, ary mahavita asa lehibe tsy takatry ny saina ho anay ianao, mba hitondrana fanasitranana. Ao ny tramanjo dia ovanginao ka iononao aminao Jesosy Kristy ilay fanamonjy anay tamin'ny fahafatesana. Ao ny manana olana samihafa, mety ho tery ny lalan'andro soana, fa ataovy manana ny tongotry ny dieravavy izy ireny ka hitsambikina hihoatra ny olana. Jesosy Kristy ho jerenao ny voafonja, ireo hiatrika fitsarana, ireo manana asa manokana karakaraina any amin'ny sampandrara samihafa. Hitanao ny amafin'izany raha ny eto amin'ity tanindrazana ity. Arovo ny vahoakanao amin'ny zavatra tsy araka ny sitraponao amin'ireny sampandrara ireny. Dia jereo ny firenenay Andriamanitra, misaotra fa raha manaraka ny vaovao maneran-tany izahay dia mahatsiaro fa mbola sambatra lalazainao anatin'ny fahantrana lalina, satria tsy mbola misy basy amatafondro, tsy mbola misy raha mandrika, na dia tena manaintaina aza ny vahoaka. Tompo Andriamanitra, ao ny adi-panahin'ny mpitondra, eo ny adi-tsaina mafy manjoana ny vahoaka. Amin'ireny dia omeo anay ny fahendrena avy any ambony. Omeo ny mpitondra ny fahendrena mba hialany amin'ny zavatra tsy araka ny sitraponao, mety miteraka ady mafy ho an'ny vahoaka. Omeo ny mpitondra ny fahendrenao mba azahoany mihevitra ny hahatanterahany fahasambarana eto amin'ity firenena ity, dia ny fahatahorananao Jehovah Andriamanitra. Ny fiangonana izay fanajoronao manerana ny tany dia ho amasininao sy ho azavainao mba ho tonga fanasana sy fanazavana ho an'izao tontolo izao. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina, amin'ny hamafin'ny asa izay hijoroany ho vavolombelona sy ny fanompoana tanterahany amin'ny isam-piangonana. Tompo amin'izany dia aoko fantatray fa lehibe ny fiandriananao, lehibe ny asanao, lehibe ny fisainanao. Ampio ireo mpitondra fivavahana manomboka mipitarika anay eo anivon'ny sinoda, any amin'ny sinoda paritany, aty amin'ny isam-pitandremana. Jereo koa ireo laika mpiara-miasa aminy, na iza tompo. Arovy ny mpandray fanasan'ny tompo mba hiorina tsara manoloana ny fampianaran-diso samihafa, jereo ny vita batisa mba hitombo tsara ao aminao. Ary izay miditra sy mivoaka ny fiangonana mba ho tonga amin'ny faharesen-dahatra amin'ny fanoratena araka ny sitraponao. Velarinay eo anatrehanao izany vavaka izany ampombainay, amin'ilay vavaka nampianarinao Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay no izay nasahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodranotonona amin'ny anaran'ny Tompo. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Izy ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava ary ny rariny anao tahaka amin'ny tatao vovonana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.